Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana kosa ampivory ireo mpianatra ny fikambanana ara-pedagojika eny anivon'ny Université Antananarivo amin'ny herinandro izao. Izany moa dia mba handraisan'izy ireo ny fanapahan-kevitra amin'ny hetsika sy fepetra izay tokony ho atao manoloana ny tsy fahazahoan'izy ireo ny vatsim-pianarana 3 volana tao anatin'ny taom-pianarana 2020 sy 2021 sy 2022. Fanazavana mahakasika an'izay entina Andriamatoa Perizy Ravelomanantsoa avy amin'ny fikambanana ara-pedagojika. Raha tsika malala moa zany fa efa nisy établissement zany efa nianatra enim-bolana tety amin'ny Université Antananarivo ka mahakasika ny resaka vatsim-pianarana no iresahanay androany. Amin'izao fotoana zao mbola tsisy na ny équipement na ny vatsim-pianarana azo tamin'ny taom-pianarana 2012-2013 ka ho anay tato amina association pédagogique moa zany vao avy nivory zany zahay hoe nanapa-kevitra na mpiantso mpanao gazety izay hitodika amin'ny tompona andraikitra isany ambaratonga ny mahakasika an'ilay vatsim-pianarana anay mpianatra manome zahay tompoko hatramin'ny faranty volana ity izay ataontsika hoe une semaine zany sisa hijerenareo vahaolana ka ny bourse ho takinay zany dia meo équipement zay miaraka amin'ny bourse 3 mois. Izay zany zavatra tapaka anay tato amina association pédagogique. Raha ohatra ka misy tsy fahatanteran'izany anao tatitra ny fitakino zay amin'ny mpianatra dia anjaranay ny manapaka hoe inona zany ny etapy ataonay manarak'izay fa dia todika amin'ny tompona andraikitra isany ambaratonga zahay amahan'ny olona ny mpianatra bourse 3 mois miaraka amin'ny équipement amin'ity faranty volana ty farafatarany atongavan'ilay bourse ety amin'ny mpianatra.